Any matio toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo ny jerentsika ny tena endriky ny filazantsara dia le hoe ianareo ny fahazavana ianareo ny falasana. Raha tafiditra marina amin'izany atao hoe fibebahana ny olona dia tonga amin'io ambanany tompo hoe fahazavana sy falasana. Io ny tena fihavana kristianina ry havana ny sisa fombafomba daholo, ary io nefa ny tena fanalahidy azahoana miorina tsara miarika ny fisaotsarotra rehetra. Hoe ateo taminareo hoe ny fibebahana marina misy hotaranja dimo izy ao, misy ny hoe fisasana maro izy ao, fametratanana, fendamandrak'izay miafina aminao hoe tena milaza aminao. Adevitra be dehibe mihitsy no ataon'olona ahoana zany batisy zany, ahoana zany atao fametratana zany, ahoana fisakana maty. Tsy ho fantatra ao io tena milaza aminao araky tafiditra ny tena atao hoe fibebahana marina ianao. Betsaka ankina kristianina zao amin'izao fotoana antsika zao mbola mametraka olana foana amin'ireo zavatra madinidinika ireo nefa ireo ny abidi-pianarana raha marina te ay nefa efa ela manaraka ny to mbola misafotofoto ao ireo tsy ho fantatra ao reo androany resaka aminao inona marina moa tena atao hoe fibebahana marina. Mila fanapaha-kevitra zany rehefa avy eo. Any amin'ny epistiliny Jaona voalohany toko fahasivy toko voalohany andininy fahasivy dia misy hoe raha miaiky ny faotatsika isika dia matoky sy marina izy. Ny atao hoe fibebahana ry havana dia atao hoe dia fiverenana aloha, fiverenana eo amin'Andriamanitra, tsy ho tafaverina amin'Andriamanitra nefa ianao raha tsy miaiky ny elikao. Ary amin'ny fekekely koa ry havana indraindray safosafona fotsiny rehefa tena mba nandinika izy eo ary havana dia misy zavatra be lehibe koa moa dia eko ny ten'Andriamanitra hoe misy olona efa nateraky indray, misy olona efa nandray an Jesosy kanefa tsy mamokatra n'le hoe fanasina sy fahazavana. Dia rehefa mandinika tsara ny eo ary havana dia zao misy fahotana tsy metetsika mihitsy ao anatintsika ao. Ataotsika tsara be masina fotsiny hoe tompo zaho tena nangalatra e, zaho dia tena nanota e, fa tena zavatra lehibe. Ary ao tsara fa inona ny natonga anao anota, inona ny natonga anao ho latsaka amin'ny fahotana. Any amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo any izy dia zao ny nambarana reo aoka ny olona ozy izy dia zavatra be dia be ilay zambarana ten'Andriamanitra tsy ho latsaka amin'ny fitiavam-bola, tsy ho latsaka amin'ny fitsangatsangana, tsy ho latsaka amin'ny fialemana, fa milohany halatsaka ny olona amin'izany zavatra zany ry havana misy toe-panahy anaty ao anatin'ny olona ao. Ary ao tsara ry havana ty zavatra ambarako aminareo ty fa fanalahidiny tena atao hoe fibebahana sy fahaterahana indray. Io ny fanorenana aloha aza maimaika mihitsy ny fibebahana aloha dia fiverenana eo amin'Andriamanitra, akato an'Andriamanitra, makato an'Andriamanitra, tsy misy fepetra. Raha misy olona tena bebaka marina ity ten'Andriamanitra ity mitonga fiainana, ity ten'Andriamanitra ity nitarika azy satria ny natonga ny olona hoe mpanota dia satria tsy nanaiky ny ten'Andriamanitra izy tao amin'ny sahiteny. Andriamanitra namitraka hoe aza hinananareo ny azo ampoan'ny sa fa amin'ny fotoana izy hinananareo an'io dia fatenareo. Misy tsipika napetraka Andriamanitra, misy taridalana napetraka Andriamanitra, fa tsy nanaiky izany ny zanak'olombelona fa ny sainy nitondrany fiainana. Tena nanomboka teo no atao hoe mpanota isika. Ary ny fibebahana ary tsara ty havana fandray izy tia mahavantsika ny fibebahana dia indray mandeha ihany amin'ny androm-piainana manontolo.
indray mandeha ihany ny fibebahana amin'ny antenina manontoko fa tsy isanandro bebaka lavo ary ao tsara io Hébreu toko fahaenina rehefa avy eo aby vadio baibolinao midika zany rehefa tena afaka bebaka marina ny olona ka latsaka anaty le fiekena ny fotany dia tsarovy tsara fa tsy afaka iverin-dalana intsony izy amin'ny androm-piainany manontolo tsy afaka iverin-dalana intsony izy anao adalana ozy ny ten'Andriamanitra zay nateraka Andriamanitra tsy manota ary dota tsara kely anareo fa maninona ny mbola manakely misy fiekekely ko riavana tsy latsaka anaty safotsafona fotsy ao anatytsika ao manova karazany ilay jery ny fiainam-panatsika nitsika re ny lasanao rehetra aoloha zao tokoteny zao lasanao tamin'ny takony tsy misy manana fa tsy anao sy ny tompo na tonga anao nanota ianao sy ny tompo reny malalana io raha tsy voasarona raky ny lazare sy voasarona ny fahotana tsy tafiditra am'izany atao hoe fiavarana marina zany anao tsy tafiditra am'izany fibebahana marina zany anao David riavana anisin'ny olona nanana ny fon'Andriamanitra tsy mba nahita olona tahaka io ozy Andriamanitra nahita olona tahaka ny fo koa nefa Davida dia nanota nijangajanga namon'olona koa ry Davida ary tsara ny tantarany salamo faharoa-telopolo fakio tsara fa malalaka anao Davida lay olona tahaka ny fon'Andriamanitra nanota dia arao tsara ny tantarany Davida kely avany tsy laviran'Andriamanitra misy Davida misy fotoana zay tena kapoan'Andriamanitra izy olona natokisan'Andriamanitra olona zay mieritseritra mihitsy fa dia olona ny fidin'Andriamanitra kanefa nanao adalàna raha marina zany olona tena ratsy misy Davida efa nijanga mbola nyvonomina le vadin'le ramoto sady mpamon'olona mijanga fa arao tsara am'izay rehefa avy eo ny tantarany Davida ary io salamo faharoa-telopolo mangataka raha reo ampadinika tsara aona no atongana aona no natonga n'Andriamanitra ny velona tamin'ny Davida fa nandinika lanina isika riavana rehefa manoty isika dia antson'Andriamanitra hoe boridana tao misay tena boridana eo anaten'Andriamanitra ny toetratsika votenatsika nafona fotsiny toetratsika fa miariary eo anaten'Andriamanitra daholo na dia zava-miafina indrindraza tsy misy mahalala ary io no mahatonga anao tena tsy tena tafapetraka tsara eo amin'ny fiainana-kristianina anao adininao zany hoe maninona aza ty loatra tena tsy ara izy vony mainareo toatra ny mandeha ihany fa misy zavatra mbola tsy ekenao ampatsoranao safosafonao fotsiny le hoe nanotako nangalatra fa inona lay pepanatao anatinao natonga anao nanota misy zavatra natonga an'io anota tao anatinao tao ary io tsy ekenao dia reo tsara nge ne Jodasy nge rano tadinareo tsara Jodasy nge nieky fa sy niekenya le tepana hoe fitiavam-bola tao anatiny nge natonga azy namadika ny Jodasy namadika ny Jesosy nanota fotsika azy namadika ramarina mangazy ty vita am'izany fa nanino le fitiavam-bola tao anaty ary eo anatiny io reavana matonga azy anao adalàna misy zavatra ao anatiny eo misy zavatra ao anatin'ny saina ny eriterinao na izy jangadraga misy fafinanetana tadiavinao misy fiadalany everiny fa mety eo misy fifanany everiny fa tsara ao misy zavatra zay miveriny io riavana mila ekeny ao an'Andriamanitra hoe tompo fa tena ny everiny mety Jesosy fa tena nety izy tao anatiko tena miveriko Jesosy fa atafitanay io zavatra io tena meveko Jesosy fa ampilamina anay io zavatra io zay tena marina mihitsy tsoika marina amin'ny tompo sano tembekeloko
ary zany no mahatonga ny olana re avany eo nyvoazakazaka ataotsika zao mila miaiky ny fotatsika izy zany le avana anare mahatonga ny problema tsy mety afaka zany no mahatonga ny aretina tsy mety sika zany no mahatonga ny olona misy zatra be deabe de hoe misy oziny io e ianao